fotoana ary koa miarabantsika mpanaraka ao amin'ny pejy amin'ny famasoainana. Mahatsiaro-bavaka ihany koa tsika ho andreo mpanofon'Andriamanitra izay mamita hiraka ny amin'ny faritra Atsinanana any, ary miaraba manokana mamavaky ihany koa tonga mamangy atsika eto amin'izao fotoana izao. Hoentsika niboana ity fizarana ity, ataontsika hamaky tenin'Andriamanitra aloha. Raisitsika ny salamo fa 8:1. Dia ovakitsika ny andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo fa 8:1. Dia horaisitsika ny andiny voalohany sy ny faharoa. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia arak'izany salamo vakitsika teo izany ho fiatomboana. Sambatra ny mahitsy lalana. Fa inona moa ilay lalana mahitsy ao amin'ny Jesosy irery? Raha tiantsika tsirairay avy izany no sambatra, mila mandeha araka izay lalana nosoritin'i Jesosy isika tsirairay avy. Dia toyany eo ambany kely eo, sambatra koa izy izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Ny fahatongavantsika tsirairay ato ataoko angamba fa tsisy diso hoe mitady an'Andriamanitra isika tsirairay avy matoa tonga eto. Amen ve? Tsisy hoe tonga eto ianao dia andany fotoana na hamonjy fotoam-bavaka fotsiny fa hazarana. Fa hiaina amin'ny fotoam-bavaka, hiaina araka izay fitarihan'ny Tompo, izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha ihany koa araka ny tenin'Andriamanitra dia mitandrina izany amin'ny fo manontolo. Misy tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny madio akoho fa izy no ahita an'Andriamanitra. Itsika tsirairay avy ihany koa dia matoa tonga eto samy te ahita ny Tompo, ary ny tanjona dia ny fanjakan'Andriamanitra. Izay hoe ny antony hahatongavantsika eto, samy te ho any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Fa eny an-dalana eny tsika be bebe ny sakana misy eny an-dalana eny. Maro ny sakatsakana fizahan-toetra, ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny foana hoe mila teny isan'andro tsika ahafahantsika mahatody hatramin'ny farany izany hazakazaka izany. Doka jerentsika fa 3:30 amin'ity salamo ity. Izao ny vakiny ato amin'ny anaran'ny Tompo: ampitoero eo amin'ny teninao ny diako, ary azavela anapakay izay ho faharatsiana. Hitantsika amin'izany fa mila mitoetra, mila mandeha araka ilay lalana mahitsy isika. Raha tsy izany tsika dia voasakatsakana, raha tsy izany tsika dia tsy ho tody hatramin'ny farany eny am-piazakazahana eny. Dia mino aho fa ny tenin'Andriamanitra izay ho raisitsika eto dia tena ampitoetra anao tokoa amin'izany lalan'Andriamanitra izany, dia samy ho tody hatramin'ny farany ane izaho sy anao. Nisy fizarana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay tamin'ny latsinainy teo tamin'ny 4 izay netiny le teza ho fitahiana ho an'ny hafa. Apetrao amin'ny tenanao ne zaho fanontaniana izany: za ve efa mba fitahiana ho an'ny hafa sa olona le za le mitondra fanafitonana ho an'ny hafa? Dia sika tsirairay avy samy hamatatra hitoepontsika ao anatin'izany. Nisy fotoana tamin'ny tapabolana namita hiraka tany amin'ny faritra Atsinanana tany izay, dia teny an-dalana teny rehefa niala ny fiara dia misy hiry izay nakasika kely anahy. Dia nitolon'ilay hira miteny hoe
raha matsiaro ny andohako aho ka mahita ny ankehitriny dia hika mafy aho hoe aleloia. Nakasika be anazy iry izay satria tonga dia mahatsiaro ny fiainako taloha hoe iza tokoa moa za ratsy, tsy mendrika, tao anaty loto, tao anaty fahotana. Fa nefa namindran'Andriamanitra fo nisorony tao anatin'izany fahalotona izany dia nomeny fo vaovao, afaka ny hanompo anazy, afaka ny hanaradia azy. Dia tsaroko izy satria teo amin'ny fiainako nisy vanim-potoana maromaro nolalovana. Mety taony, mety tamin'ny fomba fiteny, fomba fanao, averiko foana izay zavatra izay satria izay le tao amin'izao tontolo izao. Ary tsika tsirairay avy dia samy nanana izay. Tsisy tsara isika na dia iray ary, ratsy avokoa na zana ianao. Tsisy tsara, ratsy avokoa. Ary samy tao anatina fahalotona, faharatsiana. Fa teo le fahasoavan'Andriamanitra araka le fitarihan'ny mpanompony teo, le fahasoavan'Andriamanitra tsy mijery an'izany, tsy mitanisa ny faharatsitsika, fa nanafaka azy ianao. Ka mbola apetraka eo hoe meteza ho fitahiana ho an'ny hafa ianao. Dia raiso kely izay fitahiana izay, iresaka tantara kely aminao eo amin'ny resaka fanompony. Nisy tantara kely anankiray izay koa ity nakasika kely anay izy ity. Eo amin'ny fiangonana moa dia samy ahitsy avokoa tsika tsirairay avy araka le teny teo hoe tsisy tsara. Matoa tsika mbola mankaty am-piangonana dia tena mbola amboarina daholo. Ka raha misy olona ve ratsy be midiny eo, dia inona ny ataontsika? Ataontsika hoe inona re zany ny zavatra ratsy indrindra fatao? Tokony misotro zava-mahadomelona ve? Dia ho raisitsika ve izy sa tsy ho raisitsika? Dia misy tantara kely toy izany. Dia tantara nisy rangahy anankiray mivavaka. Rehefa mivavaka ilay rangahy, adino namono ny telefona. Dia rehefa adino namono an'ilay telefona, dia naneno tampoka ilay telefona tao am-piangonana tamin'ny toriteny. Dia tany aminazy daholo mason'ny olona dia namaky anazy. Namory fo ilay rangahy. Tikidirana kely matsy hoe meteza ho fitahiana ho amin'ny hafa. Ary isika tsirairay avy raha eo amin'ny toeran'ilay olona, inona no ataontsika? Diso ilay olona, lasa ilay rangahy niala tao amin'ny fanompony. Rehefa niala ilay rangahy, lasa izy varilavo tamin'ny fiainana, sotro zava-mahadomelina, nivoaka. Dia rehefa nivoaka izy nisotro, dia nisy tranga anankiray ohatr'izany ihany koa ny ainana. Voadona ny veran'ilay olona dia vaky. Finona ny zavatra nataon'ilay olona? Nisoloan'ilay olona ny zavatra nosotroina. Dia niala tsiny ilay olona. Matetika isika kristianina indray lasa sakana ho an'ny hafa. Raha eny amin'izao tontolo izao azy mavita fihetsika toy izany, ary manahoana izany sy anao? Ataontsika tena hiova fijery. Fijerin'i Jesosy. Fijerin'i Jesosy tsy manameloka. Fijerin'i Jesosy tsy mitsara, fa fijerin'i Jesosy manangana. Dia mba ho zasy ianao ane nianana izany fijery vaovao izany. Ary eo anatin'ilay fijery ihany koa eo amin'ny tenin'Andriamanitra, misy ny teny mahakasika be eo anatin'ilay tenin'Andriamanitra ireny. Rehefa miresaka fitahiana, misy mpino. Aleloia! Tsy diso fa rehefa miresaka fanjakan'Andriamanitra dia ohatra samy variana be daholo. Andao koa tsika mba hiova amin'izany. Satria tsy eto ny tanjontsika fa le any. Ny eto izy le tenin'Andriamanitra dia vetivety ihany. Fa aleo mikatsaka sy mitady dia maharitra mandrakizay. Amen. Andehantsika handray tenin'Andriamanitra. Raiso ny baibolinao dia andao vakintsika ny boky ao amin'ny Filipianina 4. Filipianina 4 dia raisitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny
andininy fahasivy. Ity teny ity moa dia mifampitohy amin'le andininy eo aloha fa atomboko amin'ny andininy voalohany izy anamany angalatsika ny afatra androany. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary amin'izany ilay rahalahy sady malalako no mahamaninay, fifaliako sy satro-boninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodia aho ary mananatra any Sintike, mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko. Manapia azy rovavy, fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba ny Clémenta ko sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny bokon'ny fiainana. Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray, mifaly. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanao. Efa miakaiky ny tompo. Aza manay na amin'inona na amin'inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra le hiaro ny fifonareo sy ny fihevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona marina, na inona manakatsy, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy antsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Atao izay efa nianaranareo sy efa niraisinareo ary efa harenareo sy efa hitanareo tamiko. Ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Amen. Eo aloha kely eo moa izy miteny amin'ny hoe eo amin'ny toko 7 misy teny zay teneniny hoe vetivety ary toy izany koa izy ianareo vehivavy maneke zafady tompoko voadingana vetivety aloha to dia ho teneniko izy tsy manahirana izy miteny averina. Impiry zay ty tenin'Andriamanitra ty mety rentsika, impiry zay ty tenin'Andriamanitra ty no rentsika. I Paoly moa dia mpanompon'Andriamanitra tena azo alaitahaka raha eo amin'ny sehatra ny fanompo. Azo alaitahaka izy satria izy ireny ihany no sananambara hoe manahafa tahaka ny anahafako any Kristy. Andehantsika haka ohatra amin'izany fiainan'ny Paoly zany. Ny fiainan'ny Paoly nandalo fahoriana be azy izy tsy mba kivy zany, tsy mba ketraka, fa nitraka hatrany ary nandroso hatrany, nampionina hatrany ireo mpiara-miasa taminy. Androany dia mba tiako koa isika tsirairay avy anana an'izany fiainana tahaka ny io mpanompon'Andriamanitra apôstôly Paoly io, satria tena navita zavatra be izy teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Dia ho raisitsika le tenin'Andriamanitra teo. Dia voalohany hoe ary amin'izany ry rahalahy sady malalako no mahamanina, fifaliako sy satro-boninahitro, tomoera tsara amin'ny finoana ianareo. Fa maninona moa ny apôstôly Paoly no miteny an'izany zavatra izany? Satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika fa amin'ny finoana rery ihany no azahoana famonjena. Ny teny eo ambadiky ny finoana dia efa fantatsika hoe misy teny eo fahatokinan'Andriamanitra, misy teny eo fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy mahalala tenin'Andriamanitra isika tsy afaka ny andeha lavitra izany, ary solafaka foana isika eny an-dalana eny. Andao isika hitombo hatrany amin'izany finoana sy fahalalana ny tenin'Andriamanitra izany, hitombo hatrany amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.
izay lalovantsika. Ary io fatokily io tena mafimafy io manaradia tompo-moro fa tsy moro araka io. Eny tsisy mampanantena anao zany lamina amin'ny fiainanao rehefa manaradia tompo ianao. Mifanohatra amin'izay fa ery amin'ny farany izy miteny hoe Andriamanitry ny fiadanana ny ho ao aminareo. Rehefa miaraka amintsika izay Andriamanitry ny fiadanana izay dia mahery ianao na ao anaty ady ary. Betsaka ny mety fizahatoetra, betsaka ny mety fitsapana eny an-dalana eny. Fa andaontsika hanana teny, hoentsika hitsanganana, hoentsika hanohizana indray ilay hazakazaka ao amin'i Jesosy. Tena samy milaza aminao fa raha tsy manana tenin'Andriamanitra isika isan'andro dia ho sakafo ny devoly. Manana teny foana isan'andro. Rehefa manana tenin'Andriamanitra isika, tsisy ninino nahazo Satana atao aminao zany. Tahaka ny Joba. Joba nefa nahazo iraka mihitsy Satana ny amin'ny Joba. Fa Joba nitoky. Ary nafinaritra be ilay teny Joba hoe na dia mbola alany hatramin'ny haiko aza dia tsy hiala aminazy. Zany finoana zany. Androany, andao koa tsika mba hanana finoana toy izany. Tadio fa rehefa Andriamanitra mandidy ninona zavatra ataon'ny Satana eo arak'izay tenin'ny Joba zany, tsy afaka ny hamotika anao zany. Fa akorotany fotsiny io, fa eo ilay finoana. Mino ve tsika ao anatin'ireny zavatra mifamaofao be amin'ny fiainantsika ireny. Dijoro vavolombelona kely aminao amin'izany resaka finoana zany. Izay vao herinandro zay dia nifindra trano. Tao anatin'ny volana roa na roa latsaka kely teo dia nitady trano foana zay. Nanakaiky ny toeram-piasana moa zany ilay izay tena tanjona ao anatin'ilay. Rehefa nijery trano zay sady lany vola, lany fotoana. Ny asa nefa mangoro fotsiny. Tsy vita, tsy araka. Dia mbola tsy maintsy mijery trano satria ny mpianatra koa efa hiditra. Dia farany tao anatina fotoana ataoko hoe alohan'ilay findramena tamin'ny herinandro, fampiresaka izay vady. Dia miteny hoe tena leo be dia mijery trano sady lany vola. Fa andaontsika hangataka amin'ny tompo dia omeo. Aoka Andriamanitra hanatanteraka an'izay sitrapony. Inona hoy izy ianao zavatra aseho? Ilay olona jerena trano, ilay fiara moa zany najanona teo akaikin'ilay toerana fianarana izay. Dia nisy rangahy nijerena trano izay, ilay tompon'ilay trano no nitondra anay nakao amin'ilay toerana fianarana. Dia fianarana ny tanjona jerena eo amin'io toerana io. Dia rehefa andeha zay dia niteny tamin'ilay olona tao fotsiny sendra raha mba handresaka moa ilay vadiko hoe andao anontaniana ilay olona aty dia afarana sao dia mba mahita trano. Dia lasa izay nody. Ny pitso maraina iny niantso tokoa ary ilay madama hoe mitongava aty nareo fa misy trano aty. Dia jerena. Rehefa nijerena izy tena ilay trano mety aminay. Tao anatin'izay anefany nitototy lany vola, lany fotoana. Nefa ka efa nisy planin'Andriamanitra ao anay. Fa inona ny zava-dehibe? Ny fo nanaiky nino ary tena nametraka izay toky tamin'Andriamanitra izay. Tanterao ny sitraponao. Aoka ny sitraponao dia meo izay mety aminao izay. Mitomoera amin'ny finoana. Ataontsika tsirairay avy tena hianatra, tena hoe ino atoky an'Andriamanitra amin'ireny karazam-piainana mifamaofao amin'ny fiainantsika isan'andro ireo. Araka ny lazaiko teo hoe miaraka amin'ny tompo, tena korotana lava. Tsy ampanantenanao zavatra eto fa ao anatin'ilay korotana kosa nefa manana ilay fijerin'i Jesosy. Aza mandray zavatra hoe misy zavatra miseho io ratsy be, fa tadidio fa misy planin'Andriamanitra foana amin'io zavatra trehanao io. Misy lalana amoahany anao foana na dia amin'ny masontsika izy mety ho mafy, mety sarotra, ary eo ilay hijorontsika amin'ny finoana. Mila manana izay finoana izay tsika ary mila matanjaka ny amin'ny fijoroana amin'izay finoana izay, ny amin'ny fihazonana izany finoana izany.
ampitomboy fononao. Dia toy izy koa le vaky teny. Ry malalako izy. Averenkely tongoera tsara amin'ny finoana ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodiao sy mananatra ny Sintike. Ireto dia mpiara-miasa amin'ny Paoly. Vehivavy izy reto. Ary reto koa ireo vehivavy ireo dia azotsika raisina isika fiangonana. Matetika rehefa ny vehivavy izay tsy milamo dia mikorotana daholo ny zavatra rehetra. Ary za vavolombelona izany. Rehefa tsika vehivavy rehefa safato, rehefa ianareo vehivavy no tsy mahay mitondra tsara ny ankohonana, tsy mahay miaina ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahay manaraka ny tenin'Andriamanitra dia mikorotana ny zavatra rehetra. Eto amin'izy roa vavy rehetra zao, matoa i Paoly mananatra anazy dia misy fialonana mety misy korotana eo amin'izy ireo. Andao tsika vehivavy zafady re tompoko. Ianareo vehivavy mianara ho an'izay efa manambady moa dia haitsika tsara angamba le teny eo amin'ny bokin'ny Efesiana. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Iza moa ny vadinareo vehivavy? Kristy. Isika fiangonana koa vehivavy isika, satria isika le fofombady ho ampiakarin'i Kristy rehefa tonga izy. Rehefa ao amin'ny vehivavy zany misy korotana, dia mikorotana ny zavatra rehetra. Eto moa tena misaotra izay fitenenana fa misy zavatra tsy vitanay lehilahy raha tsy eo ianareo vehivavy. Tsy haiko ireo raha namako ireo fa za lesy lahatra amin'izany. Misy zavatra tsy hainay lehilahy atao fa hainareo vehivavy atao. Ary banga be le toerana raha vao tsy eo ianareo vehivavy. Misy tantaran'i Abrahama moa, i Abrahama sy Sara, ilazako hoe rehefa le vehivavy koa tsy milamina dia mikorotana ny zavatra rehetra. I Sara mihitsy no naniraka an'i Abrahama hiaraka tamin'ny Agara. Satria tsy natoky ny fitondran'Andriamanitra i Sara ary tsy naharitra tamin'ilay fizahan-toetran'Andriamanitra, tsy nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny antony hamafisako amin'izany dia andao ianareo vehivavy tompoko andao manaiky ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy hoe ianareo vehivavy ihany fa ny fiangonana iray manontolo mihitsy. Andao samy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Satria isika ilay fiangonana ho ampakarin'i Kristy. Ka raha fiangonana misy petipetina izany, tsy ho tafakatra. Tsy ho tafakatra fa hidina. Toy izy koa ilay vaky teny mba iray saina ao amin'ny tompo izy. Maninona moa hoe miray saina? Ndao tsika handray tenin'Andriamanitra anankiray, Petera 1:7. Petera 1:7 dia raisitsika ny andininy favalo. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarah ory mifankatiava tahaka ny mpirahalahy mifaminary fo manetre teny. Miraisa saina. Rehefa isika fiangonana no tsy miray saina dia tady dio misy fitokotoko, misy fialonana. Be da be ny zavatra sobain'izany. Betsaka ny zavatra ateraka izany. Hoe rehefa ao am-piangonana dia samy manana clan kilao andrano tsy eto amintsika anie izany. Fa andaontsika finoanana, fiangonana, hijery
anana an'le fomba fijery Kristy dia hiova amin'le fanavozana ny saina. Satria raha tsy misy firaisan-tsaina tsy afaka hiara-iasa isika. Iraisa saina ianareo izy le raha ory mifankatiava tahaka ny biralahy. Maninona moa ny apôstôly Petera eto no miteny an'io teny io? Satria lohateny ato amin'ny boky izay vakiako ato zao dia ny fitiavana kristiana. Efa fantatsika tsara angamba zany hoe kristiana zany fa mpanaradia a Kristy, ary io fitiavana io no tena zava-dehibe. Ny zavatra rehetra dia miainga amin'ny fitiavana avokoa. Raha manao zavatra anankiray ianao ka tsisy fitiavana, zava-pony zany. Ka raha iray saina tsika andao asiana fitiavana ao anatin'izy, ary io firaisan-tsaina io misy zavatra mafimafy ao anatin'io. Eo le misy azo fijaliana be da be. Misy azo fijaliana mila lanjay. Ary raha tsy ao amin'ny azo fijaliana rereny, tsy afaka ny iray saina isika tsirairay avy. Amen. Vererantsika le teny teo Filipianina 4:4. Eo amin'ny 9:7 zao isika. Eny, mangataka aminao koa aho ilay tena mpiara-miasa manapia azy ho vavy fa niara-miasa fantatra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba Klementako sy mpiara-miasa amiko sy za. Mangataka aminao koa aho ilay tena mpiara-miasa amiko. Tsy ndrintsara tena mpiara-miasa amiko. Fa maninona izy miteny an'izany? Satria misy mody mpiara-miasa. Tsika ke eo avelany indray tena misy fitaka be. Ny zavatra lazaintsika mivava afo, doe politika afo. Tena mpiara-miasa. Anontany io tenanao hoe za ty dia tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Araka ny lazain'ny boky Korintiana, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ka raha tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mila mandeha amin'izay lalana nosoritan'Andriamanitra amin'ny zanany mba ho arahantsika koa ny lalan'ny azo fijaliana izany. Tsy misy afa-tsy izay ihany. Tena zay. Ao anatin'io fiara-miasa io mety betsaka ny zavatra mety miseho eny an-dalana eny. Mety misy tsy fitovitsay. Fa ndao hibanjina ny azo fijaliana, ndao hibanjina an'i Jesosy. Satria raha tsy manana an'i Jesosy aloha ianao, tsy afaka niara-iasa amin'Andriamanitra. Misy loka ianao, ampamita, koa. Samy apetra ao amin'ny tenanao hoe za ty dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Inona moa le asa atao? Ampandroso ny filazantsara. Ampandroso ny tenan'i Kristy. Ampandroso ny fiangonan'i Kristy. Hitombo amin'ny teny, hitombo amin'ny fahalalana tsara azy, hitombo amin'ny finoana. Zany ny asan'Andriamanitra daholo zany. Hitory filazantsara. Dia moa mandehana ianareo tovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany hoe adiditsika tsirairay avy ho antsika izay nandray an'i Jesosy dia manana an'izay adidy izay. Ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Ka raha mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika, tsy maintsy aiko avy any amin'Andriamanitra andray isika, fa tsy afaka mandray izay tsy avy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Dia tsy ndry tsara io teny io. Manapio izy an'izy roavavy. Izy roavavy teneny moa efa niteny eto hoe fiangonana. Etsaka ny fiangonana amin'izao fotoana izao toro tenin'Andriamanitra. Betsaka ihany koa fiangonana mizara ny hafatra fa aiza ho aiza amin'ireo fiangonana miseho be da be ireny no tena mijoro ao anatin'ilay
tenin'Andriamanitra marina, tsy misy klemo mahitsy. Ary io ny zavatra mampitahotra amin'izao fotoana izao. Betsaka ihany koa ny fiangonana mitory resaka fitahiana, ampanantena fitahiana. Ao anatin'izao andro farany izao dia lasa tsy mijery ilay baikon'i Kristy, tsy manan-tanteraka, fa lasa mampanantena fotsiny zavatra tsy tanteraka. Vavahady aminay ho tahiny ianao, lamina be fiainanao. Izy ao anaty baiboly misy miresaka amin'izany. Misy veo, misy miteny veo hoe raha mivavaka ianao na manara-dia Jesosy dia milamina ny fiainanao. Misy miteny amin'izany veo. Ny teny Jesosy raha mifanohitra amin'izany, izay manara-dia anahy mety ny azo fijaliana. Mandava teny. Ny abokin'ny Timoty any izy hoe izay andovaka itsika ke izay teny izay Timoty. Dia Timoty Timoty 2:7. Andininy 12. Eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Izany fiainana miandry antsika tsirairay avy. Tsika izay mpanara-dia an'i Jesosy tsy maintsy enjehana. Fa nefa manam-pitsahana. Iny ilay zavatra tsy hanana amin'izao tontolo izao. Na ao anaty fahoriana azy ianao, na ao anaty fitsapana, fizahanttoetra mamaivay, rehefa manana an'i Jesosy ianao, na amin'ny karazana olana tahaka ny inona, milamina foana ianao. Milamina foana ny fiainanao. Andao tsika hianatra an'izany. Hianatra an'izany hoe hiaina, satria tsika tsirairay avy eo te ho velona araka ny toe-panahy, izay ilay tenin'Andriamanitra teo, izay ao amin'ny Kristy Jesosy, dia tsy maintsy enjehana. Ka izay hoe anamafisako aminao hoe ho antsika tsirairay avy izay efa nisafidy an'ilay lalana, dia miomany, tsy mampitahotra ary. Fa zavatra izy izany. Satria tsy tombona mihitsy hoe misy zavatra anankiray. Raisitsika ohatra hoe amin'ny fianarana, mianatra ny ankizy dia tsisy tanjona. Fa matoa ny ankizy anankiray mianatra dia mba hifindra fianarana. Misy zavatra tiany ho tratrarina amin'ny fiainana. Dia ohatr'izay ihany koa tsika tsirairay avy. Manara-dia an'i Jesosy tsy hoe milamina be mizotra tsisy olana mihitsy eny an-dalana eny. Fa misy fitsapana iny. Dia ilay fitsapana iny hitombonao. Ohatra hoe raha amin'ilay fianarana teo hipasy kilasy. Fa ianao rehefa mitombo dia tadiny koa fa mamay koa izay ilay fizahanttoetra. Tsisy hoe manara-dia ny tompo ianao, ary iny efa fizarana ny entina teto hoe mitombo ve isika tsirairay avy amin'ny fanaraha-dia ny tompo. Sa ny omaly any, ny omaly. Dia toetrako omaly any mbola ataoko androany. Mitombo ve tsika ao anatin'ireny fanaraha-dia an'i Jesosy ireny. Mitombo amin'ny teny, mitombo amin'ny fitiavana, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika. Ny ampindreo foana amin'ny tenanao, ary aoka tsika tsy hanondro olona mihitsy hoe tena mety amin'ny anina izany tena, fa ny tenanao aloha jerena. Tsika manondro olona fa ny teny manondro atsika. Ray zanaka fanahy masina. Andao hielany izany fihetsika izany. Andao averina ilay teny teo hoe meteza ho fitahiana ho an'ny hafa. Ty fiainana ny ty filazantsara ty tsy hoe atao am-piangonana ihany, fa eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny. Nandray olona izay atao am-piasana tamin'ny herinandro, rehefa ndraisiko ilay zazavavy kely anankiray izay, dia ndraisiko. Asako moa ilay izy. Ndraisiko dia ndraisako. Natoroko anazy ilay zavatra azy ilaina. Kaga amin'izay averina izy tamin'ny zoma teo. Resaka tamiko ilay datany hoe ahito ilay ramose nandray anao, nibita tany ilay zavatra ka. Za tsy nanampo mihitsy. Satria ndraisiko soma tsara izy nasiako tsikitsiky. Tsy hoe ny anivon'ny asa dia miova ilay fiteniko, na miova ilay fiainako, fa izay fiainako eto ihany no entiko eny anivon'ny fiarahamonina misy anahy.
Zay fiainana iainako eto any no entiko ao anatin'ny tokantrano. Misandoka tsika raha izay. Manana an'ilay casquette double izy ilay mpanompon'Andriamanitra teny. Ndao hoe soritsika izany fomba fahazarana angamba ny tenenako azy. Ndao hianatsika hijoro amin'ilay tenin'Andriamanitra. Iaina eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika tsirairay avy eo. Dia ho tanteraka ilay tenin'ny Paoly, epistily vakian'ny olona isika tsirairay avy. Ary mafimafy ny fitsaran'ny olona. Vao naheno olona mifampiresaka tamiko tamin'ny herinandro, hanao zavatra kely ny oatra ny fony. Dia izao ny fitsaran'ny olona, izany ve mba mivavaka? Izay fijery izao tontolo izao. Izany ve mba mivavaka? Zakanao ve izany teny izany? Satria ilay fivavahana tsy hoe anakonako ilay zavatra raha tsy fatao. Tsy hoe mivavaka mba misy zavatra hafeniko. Fa mivavaka kosa ny mba hiovako amin'ny fomba fiteny, fomba fisaina, fomba fijery. Izany ilay fanarahan-dian'i Jesosy, miova daholo ny zavatra rehetra. Ary io tsy toa dia miova androany fa mandeha par étape. Andeontsika hianatra an'izany satria finoana ny tarafin'i Jesosy ao anatintsika tsirairay avy. Rehefa tonga ny fotoana, ampakarana antsika. Ary mafimafy ilay teny. Mafimafy ilay teny. Sanatria raha isika no tanteraka amintsika ilay teny, mila amiko ry mpanao meloko. Tsy izay manao amiko hoe tompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao isika amin'olona izay any an-danitra. Betsaka loatra ilay tompoko amin'izao andro iainantsika izao. Fa andao tsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny andehanantsika arak'izay soratana, ny hanatanterantsika ny teny, ny hitandremantsika ny teny sy ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Tohiziko ihany ilay teny satria mandeha dia mandeha moa ny lerantsika eto. Ataontsika hiverina kely eo amin'ilay Filipianina ihany. Verina kely eo amin'ny Filipianina tsika. Ary eto amin'ny andininy fatelontsika teo, izay voasoratra ao amin'ny fiainana ianarana. Ireto olona reto izany dia efa tsy izy ny Paoly avy hatrany, fa voasoratra ao amin'ny boky fiainana satria hitany fa mpiara-miasa akaiky aminy ireo. Izao sy ianao hoe mba manantena ary mino fa efa tena voasoratra ny amin'ny boky fiainana izaho sy ianao. Apetrao amin'ny tenanao za fanontaniana izany. Teny efa mino ve ianao? Raha amintsika eto io, mino ve ianao efa tena voasoratra any ny anarako? Satria matoantsika mbola amin'Andriamanitra fo, omen'Andriamanitra fotoana tahaka izao, dia fotoana hitombontsika amin'izany finoana izany izao araroky. Ndao samy hitombo. Ary eto amin'ity andininy fahefatry ity tiako tsindriana mafy kely. Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifaly. Matetika tsika miovaova ilay fiainantsika. Rehefa misy eo an-tanantsika dia faly tsika, rehefa tsisy dia mototra. Izay fiainantsika. Na izaho zao ary mbola mety manara amin'izany. Tsy resaka aminao mihitsy hoe fa mahay dia izany, fa mianatra koa nge zany. Izany hoe manaraka ilay vanim-potoana hitantsika maso ny fiainantsika. Misy eo amintsika dia milamina ny zavatra rehetra, faly be na miresaka lasa miova izany satria misy boby aty. Fa rehefa tsisy aho na vao maso fampijery inona ao tokantrano mety izany. Metsika satria zavatra posibla misy nge zany. Fa raha manana an' Jesosy ianao
raha tena ao anatinao koa le fiadanan'i Jesosy, dia miteny aminao fa na inona olana misy eo dia manana fifaliana foana isika. Dia manana le fijerin'i Jesosy. Fijerin'i Jesosy le tsy vakivy zany izy. Na ao anatina olana raha izy mbola manana fifaliana. Ary fijeriny tena hafa mihitsy. Raha fijerintsika misy olana anankiray tena potika zao, izay fa fijerintsika zavatra anankiray potika. Inona ny aniny? Faika izy zavatra ampangalovon'Andriamanitra antsika iny, misy antony iny ao aoriana. Misy dikany iny. Fa itsika manofo atsika tonga dia le côté négatif avy hatrany no hitatsika. Lafy ratsiny avy hatrany. Andao mba hianatra. Mianatra foana. Tsisy tonga lafatra tsika zay tonga eto. Fa mianatra foana kosa nefany ahatratra ilay endrika Kristy. Ahatratra ny fanjakan'Andriamanitra. Satria izany no antony inoantsika tenin'Andriamanitra. Hitovy endrika amin'ny Kristy. Dia manana fifaliana foana ao anatin'ny olana. Mety mafimafy zany teneniny izany fa mora. Na izaho zao araka ny teneniko teo mbola mianatra. Fa mahafinaritra izy mianakavy. Tena mahafinaritra. Rehefa haitsika zany misy fiainana tsy takatry ny sainao zany ohatra mahafinaritra be. Tena ao anatin'ny olana ary ianao faly. Dia izao tontolo izao mijery an'izany dia eo ianao lazay izao tontolo izao adalina. Efa izao ny zavatra iainana mbola be any izy. Izay fijery izao tontolo izao. Tsy adala amin'izao tontolo izao fa adala an'i Jesosy. Izay fijery izao tontolo izao. Ary izao tontolo izao na mety ataonao na tsy mety dia miteny foana. Raha izay olona teny zavatra tsy nety tamintsika izay dia tsisy ety ngamba antsika tsirairay ao. Fa mety efa samy nanana ny toerantsika sy ny lalantsika tany avelany tany daholo. Dia le fifaliana koa eto ao amin'ny tompo. Fa tsy hoe ao amin'ny arôzazy na ao amin'ireny zavatra miseho amintsika. Rehefa misy zavatra dia andao hifaly ao amin'ny tompo hifaliana ao amin'ny tompo ilay izy. Tsika mantsy matetika rehefa misy zavatra miseho. Raha ohatra hoe valibavaka nangatantsika tamin'Andriamanitra dia valy ilay izy. Dia mifaly tsika adintsika ilay nanome ilay valibavaka. Andao tsika hianatra. Voalohany indrindra aloha dia hifaly ao amin'ny tompo. Tsy faly any amin'ny toerana anankiray izay tsy teneniko efa fantatrareo. Manao an'ilay arôzazy. Fa mifaly ao amin'ny tompo. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeveranao. Efa mbiakaiky ny tompo. Ny fandeverana kay tsy hoe eto am-piangonana dia masina be dia eto ihany mandefa. Fa rehefa voaketsy voahitsaka kely. Nao koa hoe tsy mijery. Nao koa hoe maninona. Fa io hoentsika eny anivon'ny ankohonana. Eny amin'ny sehatra rehetrarehetra izay aniran'ny tompo antsika. Ampahafantarina ny olona hoe manana an'izay fitiavan'i Kristy, fiainan'i Kristy izay fa tsy eto ihany tsika no tenenin'Andriamanitra. Ary io tsy olona afaka vana na hoe tsongatsogaina hoe amin'ireto olona reto mandefitra. Rehefa tonga etsy tsy mandefitra. Amin'ny antsindray masitsika. Rehefa tonga atsy lamina be. Fa amin'ny olona rehetra aoka ho fantatry ny olona ny fandeferana io. Azo fijaliana io zany. Ary tena mafy io. Tena mafy io. Ianao mba efa misakra be amina zavatra anankiray. Misy olona tapoka manao tsinitsinina anao. Dia averinao mora be miaina an'izany zavatra izany. Amin'ny resaka ohatra tsy fahamarinana. Ianao miezaka mandeha amin'ny fahamarinana. Misy olona tapitapoka eo manao zavatra tsy mety. Dia hitanao maso ao ilay izy. Mora be miaina amin'izany. Sarotra izany. Fa raha manana an'i Jesosy ianao mora izany. Zava-dehibe hifananana an'i Jesosy. Toy izy ihany
aza manapy na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana hoentinareo manambara ny fanatahnareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tanao miverina foana le rehetra. Dikany ny fiainantsika mihitsy andao tsy asiana hoe rehefa ohatr'izao dia ohatr'izao ny atao. Andao hiala amin'izany fomba zany. Andao hiova. Hoe rehefa ohatr'izao olona ohatr'izao miresaka amin'ny pastera na miresaka amin'ny tsy haiko mpanompon'Andriamanitra izay afaka dia milamina be. Tena tsisy ohatra. Fa rehefa miresaka amin'ny olona hafa amin'izay miova ilay fiteny. Miova ilay fihetsika fa amin'ny zavatra rehetra. Inona ny teneny? Aza manao izy na amin'inona na amin'inona aoka ny fivavahana sy ny fifonana. Fa tsika amin'izany mivavaka izany ianao mifaray amin'Andriamanitra, misy tenin'Andriamanitra resahanao. Fivavahana sy ny fifonana. Ary izay koa ilay fomba fijery anankiray. Raha taloha isika nahita olona anankiray mety misy zavatra tsy nentiny nataony, mety solafaka izy mba efa nanana le fijery dia tsika hoe nifona ho an'iny olona iny. Tsika ne matetika le manome tsiny matetika tena haitsika. Ka raha ohatr'izao kosa le ohatran'le tantaran'le Samaritana manome tsiny. Manome tsiny matetika ny fanaontsika. Rehefa misy zavatra anankiray dia manome tsiny avy hatrany. Fa andao mba hiala amin'izany. Andao mba hifona ho an'ilay olona raha toa ka nisy fahotana tsy nentina ataony. Tsy hifosana azy. Fa hifona ho azy. Hivavaka ho azy. Dia aleo anjaran'Andriamanitra no hampiovana azy. Ary milaza aminao fa tena zava-dehibe ny fivavahana, fitondrana mavaka amin'ny olona. Na izaho na ianao isika tsirairay avy mety tsy ohatr'izao raha tsisy olona mitondra mavaka anaty. Fa noho ny fitondran'olona vavaka ianao dia tonga taminao ilay fahasoavan'Andriamanitra. Andao koa tsika hanana izany fijery izany. Tondra mavaka hifona ho an'ny olona anankiray. Vitantsika ve izany? Vitantsika izany raha manana Jesosy sika. Vitanao io raha izay ilay fiteny, izay ilay hira. Vitantsika izany. Hoentinareo izany manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Misy teny izay moa any amin'ny bokin'ny Jakoba hoe diso fangataka ianareo. Satria indraindray tsika mangataka zavatra tsy izy amin'Andriamanitra. Fa raha mangataka zavatra ihany, andao aloha hifona. Zazakely izany hoe misy fotoana ohatran'ireny zanakitsika ireny. Be foana ny ataony. Fa rehefa mitombo ianao mitombo tsika dia efa tsy maloatra izao intsony ilay tanana fa mikombona dia mandohalika. Andao tsika mba hianatra izany toetrana araka an'Andriamanitra izany. Satria izay no tanjon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Alefako toiziko ihany faran-drahalahy na inona marina na inona manakajy na inona mahitsy na inona madio na inona maty eo-ty na inona tsara laza raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia alevero izany. Miova amin'ny fanabozana isaina. Isika ne raha mahita zavatra anankiray marina, indraindray fijerintsika na efa marina izao arany mbola misy fisainana hafahafa ihany ao anatintsika. Hevero, izay ilay tenin'Andriamanitra, hevero izany, saintsaino izany, tanterao izany. Afaka mianatra amin'izany ny antsika. Raha misy toetran'olona anankiray, toetran'ny Paoly izao eto miteny an'izany, andao tsika mba hianatra an'izany. Rehefa hita marina dia ianaro, saintsaino, tanterao.
fa aza hoe enony eto a dia avoaka atao amila fa enoy eto a dia alatsao atao poko no iraketako ny teninao aza ho amin'ny kahe fotsiny tsara le manao tahiry amin'ireny fafany reny tsara mampatsiahanao reny amin'ny fotoana anankiray fa ny tena tsara indrindra koa dia ato anatin'ny fo andao raketinao apontsika ny tenin'Andriamanitra andao saintsaina andao tanterahana andao asiana vokany amin'ny fiainantsika satria mbola averika anisan'ny faty antoka be ho antsika izay milaza mpanara-dia tompo raha itsika ny sendra le teny marary teo miala amporom-panao meloko tianao ve no tanteraka aminao zany teny zany na le teny anankiray hoe amin'ny olona roa totovady ndray ho alaina dia ndray ho avelo tsy fantatsika zay andro evin'ny tompo ary tsika tsirairay avy eo tsisy malala zay avoakany rehefa avy eo fa andao hitoetra tsara mahatoky hitoetra tsara amin'ny finoana anatanteraka ny sitrapo n'Andriamanitra rehefa mitoetra tsara amin'ny finoana tsika tsisy ahozongozona tsika amin'ny zavatra rehetra izay tanterahantsika eto amin'ny andininy faraparany eto ao amin'ny andininy fahasivy atao izay efa ny anaranareo sy efa niraisinareo ary efa harenareo sy efa hitanareo tamiko anareo amin'izany i Paoly milaza ary sa miteny izy hoe ny anaranareo tamiko fa maninona tsy nataony hoe Jesosy ny anaranareo tamin'i Jesosy satria izy sa niteny hoe manahafa tahaka ny anahafako any Jesosy dia izy tsy vitany hoe ianarana fotsiny fa nisy fotoana nandray ihany koa isika rehefa mianatra isika misy zavatra raisitsika zay ao amin'ny saintsika ao dia reny zavatra reny raisitsika amin'ny saina na rentsika ihany koa reny fa izay izy hoe andao asiana asa eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa tiantoka ao antsika izy raha mihaino tenin'Andriamanitra tsika nefa tsisy asa tanteraka eo amintsika andao asiana asa andao asiana asa isan'andro isan'andro ao amin'ny toko teo amin'ny folo amin'ity Efesianina 4 ity moa Paoly dia mahafinaritra be amaranako azy mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy iteny io indray dia avadiky ny olona hoe rehefa misy zavatra ka sainy atao na tsy haiko inona ny zavatra tanterahany eo anivon'ny fianarana ohatra raha mety hoe mianatra lesona mety hoe any amin'ny asa dia hoe rehefa manana an' Jesosy dia haiko atao ny zavatra rehetra fa ny tiam-Paoly tsindriana ao anatin'io dia ny fiainana misy miteny moa izy ao amin'ny teny io hoe nampianarina ny anabe ary nampianarina tsy anana mihitsy efa mianatra mivoky mianatra mioroana ihany koa izay ny azo fijaliana dia rehefa manana an' Jesosy tsika dia haitsika miaina amin'ireny karazam-piainana maro be ireny mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahina voarainao ve miafatra avany ataontsika anana le fifaliana ao amin'i Jesosy andaontsika hianatra andaontsika hitoetra tsara amin'ny finoana andao isika fiangonana tena hoe anova le fomba fijeritsika hianatra ankatono hianatra hitandrina ny tenin'Andriamanitra ary hianatra ihany koa anitsy ny fotsika anitsy ny lalantsika ao amin'i Jesosy ataontsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mangataka ny mpidera hiakatra mino fa misy tenin'Andriamanitra voarainao androany
atao anatin'ny teny eny a dia misy sahaza antsika tsirairay avy. Ary na izazy mitovy eto raha dia misy anjarako ihany koa anatin'ireny. Tsy hoe mitora dia efa haiko ny zavatra rehetra, na efa fantatra fa misy anjarako, misy zavatra mbola ianarako ao anatin'ireny teny ireny. Dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra, ataontsika tena hoe hidongy amin'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra koa amin'ny alalany ireny teniny ireny. Ataontsika hanao hira anankiray toan'ny mafy ato.